vaovao. Luxor, le plaisir du confort. Nolotra anao ny fampalalam-baovao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ny vaovao. Tamin'isa mavesatra enina noro nandavony baren'ny Madagasikara ny ekipa Niger omaly tao anatin'ny fifanitsanana ny kanina 1-24 afa-po ny mpankafy tamin'ny lalao nasion ny ekipa malagasy omaly. Ho fanamarena ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy androany, nisy ny adevitra nampitondraina ny lohateny hoe demokrasia ny ankizy teny amin'ny anteny meram-pirenena Tsimbazaza. Ankizy misy 150 solotena ny ankizy malagasy manerana ny nosy no naneho ny heviny tamin'izany. Isin'ny lalana vaovao izay totsaina amin'ny lalam-pirenena voalohany izay mampifandray Andandavamamba, Rodidig, Andranonahoatra, Fenorivo, Bretel. Anatin'ny famolavolana ity tetikasa lalana be mikodana ity ny ao anivon'ny MHTP amin'izao fotoana izao. Ny makasika ny dingana arahina amin'ny fangatahana permis de construire no arahantsika ao anatin'ny fantara ao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny ity androany ity. Entina aminao anatin'izany ny makasika ny antotantaratasy ilaina, ny lalana izoran'izany, ny lela vola miasa ao anatin'izay. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, tafiakatra 900 ireo mady vokatry ny fifandonan'ny mpitandro ny filaminana sy ireo vahoaka manohitra ny fiakaran'ny vitsitsolika any Iran. Manahy mety ny toy an'ny fitokonana ny fihinanakavimbe iraisam-pirenena. Isan'izany Transparency International. Ny adidin'ireo avetrany. Salandra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV Kamanazanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Fa mangataka ny anaovana fitsirihana manokana eo anivon'ny orinasa QMM ny fanjakana malagasy. Notendrena ihany koa ny tale général vaovaon'ny KNAPS ireo no nisongadina tamin'ny filan-kevitry ministra izay nitoditsaina tamin'ity androany ity. Rarsona Andry. Mangataka ny anaovana tsirika manokana ny kaonty sy ny fampiasam-bola ary ny fitantanana eo anivon'ny QMM ny fanjakana malagasy izay manana petrabola 200,000 ao anatin'ity orinasa QMM ity araka ny fifanarana natao tamin'ny taona 2017. Mangataka ny anaovana tsirika manokana ny kaonty sy ny fampiasam-bola ary ny fitantanana eo anivon'ny QMM fanjakana malagasy mba hafantarana ny vokatry ny fitrandrana sy ny tombontsoa nentin'ny orinasa teto amin'ny firenena ary ny vokatra azo nandritra izay 120 taona ny asany teto izay. Nekeny filan-kevitry ny ministra ny volavolan-dalàna ahafahana mahazo ny famatsim-bola avy amin'ny AFD mikasika ny fandaharan'asa Catastrophe Deferred Drawdown Option izay mitentina 10 tapitrisa euro na 4.4 miliara ariary. Io dia famatsim-bola entina manamafy ny asa tanterana miatrika ny loza voajanahary izay saika mandavataona mitranga eto Madagasikara. Ny filan-kevitry ny ministra dia nankatoa ny fanendrena araka ny tolo-kevitry ny ministry ny asa, ny fampananana asa, ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy Andriamatoa Mamby Rakotondrainibe dia voatendro tale général ny KNAPS. Ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy tamin'ity androany ity, nisy ny adevitra izay nampitondraina ny lohateny hoe demokrasia ny ankizy teny amin'ny anteny meram-pirenena Tsimbazaza. Ankizy miisa 150 solotena ny ankizy malagasy manerana ny nosy no naneho ny heviny tamin'izany. Rarsona Andratra. 20 Novambra, andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy. Hafakely no nanamariana izany teto Madagasikara. Ankizy avy amin'ny faritra 12 eto Madagasikara no nisoloteny ireo ankizy rehetra manerana ny nosy androany tetsy amin'ny anteny meram-pirenena Tsimbazaza naka ny toeran'ireo solombavam-bahoaka. Lohahevitra maro no nanehoan'izy ireo ny heviny, isan'izany ny olan'ny fisotra eto Madagasikara ankehitriny. Nahazo anjara fitenenana hatramin'ireo ankizy sembanaza. Daniel batao amin'ny communauté musulman
Ny rano zany dia eto Antananarivo indrindrindra misy misy madoto dia ny jirama ndraiky koa matetika manapaka rano. Ao Maeva tanàna raha makany Mahajanga sika dia tsy maintsy mandalo ao Maeva tanàna. Misy olana amin'ny rano izay ao satria mandritra ny herinandro dia zara raha indroa mandeha paopy ao anatin'ny herinandro ary ny bidon any rano dia vidiana 500 ka hatramin'ny 1,000. Tonga 2,000 aza izany. Dia ny olonao na dia rano amin'ny paopy aza dia maloto ny rano satria mena be ilay rano ary na ny lamba sasana amin'ilay rano aza dia miofo daholo ary mivadika menamena ary simba ilay izy. Dia sahirana izahay matsaka rano dia mentina any an-trano dia tovozina dia manasa vilia dia faly izy rehefa mba madio vilianay. Nisy ny fanambarana nataony solotenan'izy ireo tao aorian'ny fanehoan-kevitra. Maro ny olana sedrainay ankizy eo anivon'ny fiarahamonina. Tsy lafatra ihany koa ny fanajana ny zon'izy ireo. Manoloana izany, izay solotenan'ankizy manerana ny nosy, nivory teto amin'ny anteny meram-pirenena dia mandroso izao vahaolana izao mikasikasika ny anara-petaka, ara-pahasalamana, fampianarana, fiarovana ny zaza, fandraisan'ny ankizy anjara, tsy fanjari-tsakafo. Ny Ministeran'ny Mponina, ny UNICEF no tompo-marika tamin'ity fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy ity tamin'ity taona 2024 ity. Isin'ny lalana vaovao izay totsaina amin'ny lalam-pirenena voalohany mampifandray an-Andavamamba, Rodidiga, Andranona ohatra Fenoarivo, Bretel. Ao anatin'ny famolavolànan'ity tetikasa lalana be mikodana ity ny avy eo anivon'ny MHTP amin'izao fotoana izao. Ny antsipiriny izay entin'ny miantarandriana. Lalana vaovao mirefy 4,5 kilometatra no amboarina. Araka ny tetikasa lalana be mikodana, lalana izay mampifandray an-Andavamamba, Rodidiga, Andranona ohatra, Fenoarivo, Bretel. Anatin'ny dingana ny amin'ny famolavolànan'ny tetikasa ny eo anivon'ny Ministeran'ny Fanazariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy ankehitriny. Isan'ny toerana isitraka mivantana ny vokatsoa amin'ny alalan'ny tetikasa i Ampitatafika, Anosizato, Ampasika, Itosy ary Andranomanelatra. Lalambe mikodana io zany miala eo Andavamamba dia mamonjy ny Rodidiga dia misy tetezana anankiray zany miampita ny kipa atao eo. Raha ohatra zany tenenina tsotsotra ilay izy eo akaikikaiky ny fanariana zordira ny commune taloha eo misy patra misy fanariana zordira eo dia eo akaiky eo zany nanaovana an'ilay tetezana miampita ny kipa. Dia rehefa tafita ny kipa izy dia mamakivaky an'iny lemaka iny mamonjy any Andranona ohatra Itosy. Dia eo Andranona ohatra Itosy indray misy lalana anankiray ilay lalana be mikodana zany mbola mitohy ihany mandalo eo ambanimbany hôpitalin'ny Itosy eo dia mivoaka makany Fenoarivo. Rehefa tonga ary amin'ny Andranon'ny Sisonde zany dia mizara roa indray ny anankiray mamonjy any Fivoriana makany Alaza dia ny anankiray ny sampana anankiray mandeha manaraka ny Andranon'ny Sisonde makany amin'ny Tanamasoandro. Vahaolana maharitra manoloana ny fitohanan'ny fifamoivoizana amin'ny RNI ny lalambe mikodana. Vinavinaina ifarana amin'ity taona ity ny famolavolànan'ny tetikasa, iroso amin'ny fampahafantarana ofisialy sy ny dingana anatanterahana ny asa ny tompon'andraikitra aorian'izay. Efa nisy ny appel à manifestation d'intérêt nototosain'ny LNTPB na ny laboratoire national des travaux publics niarahana ny ombonantoka tamin'ny ministera tompon'andraikitra nanao antso izay sahana ny serasera na agence de communication mikasika izao lalana izao. Tafiditra amin'ny fanatsarana ny tanàn'Antananarivo, niainga amin'ny filan'ny mponina ifotony ary fitohizan'ny asa fanamboaran-dalana izao fepetra izao. Tsy aivina, tsy ny fanamboaran-dalana ihany no entina hanatsarana ny tanàna, tetikasa maro toa ny eo amin'ny lafin'ny fanatsariana ny tany. Ny fonenana vaovao sy ny maro hafa no mizotra araky ny tokony ho izy ankehitriny, entina hanatratrarana ny tanjona napetraky ny fitondram-panjakana. Herinandro katroka androany ny fifidianana nampatsiahy ireo dingana arahana ao anatin'ny fantatsam-bato ny seny hindarinao ary ho arahantsika ao anatin'ity fanadidinina manaraka ity ny toromarika amin'izany Yves Richard.
Ny fanamarinana ny anarana anatin'ny lisam-pifidianana no dingana voalohany arahana mandritra ny andro ny latsabato. Kara-pifidianana sy kara-panondro na fahazon-dalana mily na pasiporo no ahafahana manamarina izany. Rehefa voamarina ny anarana ary fantatra fa mbola tsy nandatsabato ny olom-pireneny iray, miroso avy hatrany amin'ny fandraisana ny bilita tokana ho an'ny fifidianana be ny tanàna ny mpifidy ary manatanteraka ny dingana arahana amin'ny latsabato. Marina hatrany fa bulletin efa misy sonian'ny mpikambana amin'ny bureau mpandatsaham-bato anankiroa ao ambadika. Avy eo dia miroso avy hatrany makany amin'ny efitrano fisainana voalohany anatanterahana ny safidy. Ho arotsako atao anatin'ny vata fandatsaham-bato bulletin tokana izay efa nametrahako ny safidiko, asehoko ny tompon'andraikitra fa efa voasonian'ny mpikambana amin'ny bureau fandatsaham-bato ny bulletin tokana nampiasaiko. Manantona ny tompony andraikitra manaraka mandray ny bulletin tokana ho amin'ny fifidianana mpanolo-tsaina indray ny mpifidy ao arian'izay. Tondingana teo aloha, miroso avy hatrany amin'ny fandatsaham-bato ny mpifidy ao arian'ny fidiran'ny efitrano fisainana faharoa, anaovan'ny safidy no amin'izay mpanolo-tsaina ny tanàn'izay. Soniavina ny lisam-pifidianana roa, ny ray ho an'ny fifidianana be ny tanàna, ny ray ho an'ny mpanolo-tsaina ao arian'izay. Azo soloina amin'ny lavitondro rano ho an'ireo tsy mahay mamaky teny sy manoratra, ary faran'ny fametrahana ny ranomainty ho fanamarinana ny fahavitana ny adidy ho an'ny firenena. Omena vahana ny lafin'ny sosialy ao anatin'ny teti-bola mpanjakana 24 teboka maro no entina natotosana izany. Fianadiny magnotarandriana. Iadana sy ofinaritra. Io ny tanjona rany amin'ny teti-bola mpanjakana 24 no jereny eo amin'ny sehatry ny sosialy. Nomena vahana araka izany ny fitsonjovana ny tombotsoa tsirairay amin'ny lafiny sosialy ny amin'ny fametrahana ireo laharam-pahamehana. Na mafisina anatin'ny LFI io ny fandaniam-bola misahana ny fahasalamana, fampianarana, rano fisotro madio, fanjarian-tsakafo. Tetika samy maro no apetraka anatanteran'izany, toy ny fametrahana ny fisotoman-drano indrindra ny any amin'ny faritra Atsimonosy. Apetraka ihany koa ny petrabola nasionaly na ny Caisse nationale de solidarité momba ny fahasalamana, hitsinjovana manokana ny vahoaka tena sahirana. Foto-drafitrasa manara-penitra maro ankilany no atsangana, toy ny EPP, CEG, lycée, université, centre de formation manara-penitra sy ny maro hafa. Miampy ny fitaovana ilaina amin'ny fampianarana, toy ny kit scolaire sy ny kantine. Amafisina ihany koa ny fandriampahalemana an-drenivohitra sy ambanivohitra. Eo ohatra ny fametrahana iny votany mpitandro amin'ny filaminana. Ankoatra izany, ny tontolon'ny tanora sy ny fanatanjahantena dia jerena ihany koa izay ampivoarana azy hatrany, eo ihany koa ny lafiny kolontsaina. Fotoana iray ilaina amin'ny firaisan-kinan'ny malagasy tsy vaky volo ankehitriny ny fitakiana ireo nosy malagasy. Tsy tokony hisy ny fifanenjehana fa ny fiarametan'ny rehetra no ilaina raha ny nambarany teo anivon'ny CFM. Henri Flore. Aiza ny ambim-pirenena sy ny tena fitiavan-tanindrazana marina. Io no fanontaniana apetraka ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao. Manoloana ny fitakiantsika ireo nosy malagasy. Tsy tokony hisy intsony ny fifanenjehana sy ny fifanaratsiana ary ny fifankahalana na tsy mitovy ara ny firenena politika amin'izao fotoana, anaovantsika ny fitakiana izao, raha ny nambarany eo anivon'ny CFM androany. Amin'izao andro ny fitakiana, raha izay ny ambany hoe izay zavano ilazantsika anazy, dia ny fiombonam-po, fiombona-tsaina, ny famondronana ny herintsika mianakavy, ka tsy sanatria isika samy malagasy indray no hoe hifanakina. Ao hoe anatin'izany fa zay olona voatendry misolo tena antsika rehetra tsy hoe tokony mihidy fa misokatra amin'ny rehetra hoe inona ny hevitra, inona ny fahalalana, ary ny olona rehetra izay manam-pahalalana sy manana fitiavana sy finiavana amin'izay fiverenan'ny nosy malagasy tsara ho antsika malagasy zay dia tokony izay le izy hoe manome hevitra, misokatra hoe mifanome hevitra, mifanome saintsika hoe io tsy hoe ho an'izay malagasy amin'ny tontolo ihany fa efa malagasy hatramin'izay ary ho amin'ny malagasy rehetra mbola ifandimby eto mbola soa iombona rehetrarehetra. Manana andraikitra lehibe ihany koa ankilan'ny fiarahamonimpirenena hanentana sy hanaitra ny vahoaka malagasy
amin'izao fitakiana izao. Fa eo reo fiarahamonim-pirenena maromaro zay hoe maka an'izay toeran'izay mihitsy koa ngamba hoe ny zavaboary no menjanahary atsika miaro an'izany rehetrarehetra zany dia manana andraikitra ohatrany ministera ohatrany se efa mary ny fiarahamonim-pirenena misy mihitsy reo rehetra ao no miaro ny zoroolombelona ao no miaro n'izao fa misy ny hoe miaro ny zavaboary sy ny arena ka ireny tokony anaitra iara-iasa amin'ny fitondram-panjakana manaitra ary mitarika ny malagasy ao amin'izay le fitiavana sy ny ataontsika hoe fitakiana fanairana sy fitakiana andreo nosy malagasy. Raha ny fanazavana trany tokony ampahafantarana bebe kokoa amin'ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny sehatra maro samihafa ny mahazava-dehibe ny fitakiana ireo nosy ireo, ny arena ho aminy sy ny tantarany mba hahafahan'ny rehetra mahalala misimisy kokoa ny zava-misy ka nana ny vahoaka ambopo anamafy ny fitakiana ireo nosy malagasy ireo. Tontolon'ny fampianarana nyroso tamin'ny fifampiresahana teo amin'ireo mpampianatra mivondrona ao anivon'ny CSS manerana nosy ny ministera tompon'andraikitra omaly arivo. Tsy afa-po tamin'ny fifampiresahana mpikambana avy ao anivon'ny CSS mbola miato araka izany ny fampianarana Henri Florent. Omaly arivo no niona tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny CSS avy amin'ireo université manerana ny Madagasikara ny ministra tompon'andraikitra fotoana izay entana hijerevam-bahaolana manoloana ny fitakiana ireo mpampianatra ireo. Tokony fampidinika am-pilaminana manoloana ny fitakiana io ny eo anivon'ny CSS raha ny nambarany ministra tompon'andraikitra. Indray moa ny Blanche amin'ny taona manaraka no eritreretiny tsara kokoa ny mampiasa an'ireo sehatra ahafahana mifandinika ary mifanome sosokevitra ary izany mifandinika izany dia ny ambony latabatra anaty trano fa tsy ny amin'ny arabe akory milanja banderole na mitabataba sy sanatrian'izany hatramin'ny hoe miteny manao fiteny mihoatry ny tokony ho teneniny ka ny fifampidiniana sy mifampiresahana teo moa amin'ny fomba mazava ary amin'ny fomba direkta eritreretiko fa zany vatona sondrotry ny tany zany mpampianatra mpikaroka mpampianatra dia tsy sanatrian'izany akory olona hitondra olana eto amin'ny firenena ary anankirotana fa kosa andrasana mba hitondra vahaolana. Nanao tatitra tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny CSS ny filohany ho an'ny sampana Antananarivo androany no amafisiny izy ireo fa tsy afa-po tamin'ny fifampiresahana izy ireo ary anohitrany ny fitokonana. Noho izany rehetrarehetra zany rehefa vita ny fampidiniana dia samy nahatsapa ny sampana tsirairay fa tsy afa-po tanteraka tamin'ny lazaina fa vahaolana na fampiresahana tamin'ny Ramatoa-Minisitra. Vokatr'izay dia samy nanapa-kevitra fa hanao tatitra any amin'ny sampana izay ny aviana tsirairay avy dia andray fanapahan-kevitra mifanandrefy amin'izany. Ny teto Antananarivo zany dia nanao fivoriam-be androany. Hosetrin'izany dia samby tsy misy manaiky ny olona fa dia mitohy ny fitakiana, mbola mitohy ny fampiatoana ny asa fampianarana ary raha toka mivaly amin'ny antsipiriany azo tsapahin-tanana izay olan'izay dia azo antoka fa tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra amin'ny alalan'ny fivoriam-be ny CSS Antananarivo ny amin'ny mety hiverenan'ny fampianarana. Eo amin'ireo mpianatra eo anivon'ny Université Antananarivo ary tondra fanampanazavana makasika ity fitokonana ity ny eo anivon'ny CSS ny altalata ho avy izao raha ny fanazavana trany tsy hitohy ny fampianarana raha tsy misy ny vahaolana misy. Maro amin'ireo tanora afaka fanadinana baccalauréat tsy mahafantatra ny lalam-piofanana izay ho ataony manoloana izany ny sokafana androany tetsy amin'ny Université Antananarivo ny Salon de l'étudiant 2022 sy 2023. Elsafaniry Antso. Mbola olana ho an'ny tanora afaka fanadinana baccalauréat eto Madagasikara ny tsy fahafantarana ny lalam-piofanana oratovany aorian'ny fahazon'ny mari-pahaizana. Tory lalana ho azy ireo ny fisian'ny hetsika Salon de l'étudiant toy izao. Ho anay le mpianatra vo afaka dia tsy mahalala hoe inona tokony atao na inona fa eno fotsiny aloha zao ny tenen'ny olona fa amin'le avantagen'ity Salon des étudiants dia mampafantatra daholo hoe inona ny tokony atao raha zao ny filière, raha zao ny série A dia inona ny atao raha série D, inona raha série C dia inona satria be dia be le olona ny diso filière efa tafiditra ety zay vao nanenina hoe tahaka izay tsy nanao an'ity na ity
dia zay ny antony hoe mampafantatra anay zany hoe amin'ny domaine be dia be hoe inona daholo ny zavatra omeny zareo dia miankina amin'ny karazana torolalana zany le izy mba hoe hanamora ny choix sy idirany aty akatso. Zava-dehibe amiko ilay izy satria ahafahako mamantatra an'ilay zavatra ho ataoko sy misafidy tsara ilay filière amin'izay mba tsy ho diso safidy ohatra fa ahafahana mieritreritra tsara koa alohan'ny concours. Antom-pisin'ny hetsika salon de l'étudiant izany ity farany izay nisokatra nanomboka androany etsy amin'ny Université n'Antananarivo ary aritra 3 andro. Anampy azy ireo ahafantatra bebe kokoa mikasika ireo lalam-piofanana misy ety anivon'ny anjerimanontolo no tanjona raha ny fanazavan'ny mpikarakara. Zava-dehibe ny hetsika toy izao mba tsy ahadiso safidy ireo mpianatra. Efa fanao isan-taona moa ny salon de l'étudiant. Ny tanjona dia manampy an'ireo mpianatra izay maniry any rety amin'ny université ahafantatra ny lalana arahany amin'izay tanjona tiany ireny. Fantatrareo tsara fa rehefa tsy fantatra ny lalana tokony aleha dia tsy tonga any amin'ilay tanjona. Dia fanampianan'ireo mpianatra ireo zany hoe ahoana ny tokony atao raha tianao hanao fianarana ohatran'izao. Fa ny voalohany indrindra aloha dia ampahafantarina azy hoe ina daholo ilay lalam-piofanana misy eto amin'ny université. Ahoana ny fidirana amin'io lalam-piofanana io ary indrindrindrindra hoe inona ny mety ho azo atao rehefa mahavita io fianarana amin'io lalam-piofanana safidiny io. Ho an'ny Université n'Antananarivo, manodidina ny 2,2 alina ny mpianatra raisina isan-taona. Ny sampana fakulté no maro mpisafidy amin'izany, izay anisan'ny andraisana mpianatra manodidina ny 700. Tsy mitsaha mitombo isan-taona ankilany ireo tanora liana amin'ny salon de l'étudiant. Nahatratra 1,4 ireo nitsidika izany ny taona lasa. Nisokatra nanomboka androany ary hitoy mandritry ny 3 andro ny hetsika salon de l'étudiant édition 724 izay ahitana trano eva miisa 70 totosaina eny amin'ny Université n'Ankatso. Tonga tamin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atatsika mahakasika ny vaovaon'ny fampelezan-kevitra. Eo ihany koa ny fanadadiana manokana mahakasika ny fantaro androany mahakasika ny hoe permis de construire rehefa avy eo ary. Mi amigo, laisse-moi te présenter une marque espagnole. 1 litre pour la casa, 2 litros pour el pique-nique, 330 millilitros pour el goûter. Robert, en français c'est jus vert. Jus vert, nectar de fruits, sans sucre ajouté. Ny natiora dia efa manome ny tsara indrindra no fantenana sinokatsy ho an'ny yaourt ity. Izany no mahatonga azy maritra sy matsiro aok'izany. Antsika no mankafy azy isan'andro ary isaky ny mitaky azy ny vatantsika mba hahazoana ny hery sy tanjaka ilaintsika hiatrehana ny tontolo andro. Ity yaourt authentique, naturellement bon. Iti est un produit certifié et validé par le ministère de la Santé publique. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossen, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Découvrez le Harvey F16 4G et plein d'autres modèles Hôtel Mashup le plus proche de chez vous. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac+8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ?
Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Attention, on ouvre. Action! Pour ma maison, j'ai toujours confiance en Batimax. Et hop, je profite de cette immense occasion. Super! Plus de cadeaux surprises pour des achats en lot. Chez Batimax, on déstocke de 30 à 70% sur des milliers d'articles. Que demander de mieux? Offre valable jusqu'à épuisement de stock de notre showroom. Batimax, la qualité au meilleur prix. L'applicateur Cirage Express Baran, l'applicateur Avide Bleu Blanc Baran, le lait de soin Baran entretient, protège vos sacs et vos chaussures. Baran, ma marque, mon style. Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika. Tonga nitsidika ny fokontany Androavoangy sy Besarety izay ao anatin'ny boriboritany fahatelo indray ny candidat ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra naina andrititoana tamin'ny ity androany ity fanadidina izay zay entiny andrina tenaina. Ny fiakaran-drano rehefa amin'ny fitaopavaratra no tena olona nimponina ao amin'ny boriboritany fahatelo. Ny fahadiovana sy fanalana ny fako ary ny fanaovana ireo foto-drafitrasa maro izay ilain'ny vahoaka no laram-pamehana ho an'ny candidat Naina Andrian-Tsitohaina raha ny nambarany nandritra ny fiaonany tamin'ireo vahoaka ao amin'ny boriboritany fahatelo androany maraina. Leo ny olona, kivy ny olona. Zay koa tesitra mahita an'izao tanàna izao, tesitra mahita ny alotony. Naiza ale voto vo tety ambadika tety dia tena mampalahelo ny olona, mijaly ny olona. Fa zao zatsy kivy, aza kivy nareo, aza matahotra nareo fa vitantsika io. Ny antsika mila foto-drafitrasitsika, mila fiovana fisaina, mila jiritsika, mila fandaminana, ilaitsika daholo zany. Nefa tsisy nanao nandritra ny efa-taona. Manda sa tsy manda? Nisy taona diovy ny tanàna. Io fanilika andraikitra eo hoe tsy zay ihany rakoto hoe rabe katsaka voanjobola. Manda sa tsy manda? Tsika tsy niandry an'izay. Ny eto zao efa mahafantatra. Besarety, Ampanda, Andravoangy, efa nanomboka ny asa. Ny tolakandro teo nanao dia be niaraka tamin'ny vahoakany 67 hektara ny candidat Naina Andrian-Tsitohaina mitondra ny laharana faha-efatra. Taorian'izay ny eny sy namaly ireo etahitan'ireo mponina ny tenany. Zay ty fampijaliany ty. Teneny président tato hoe jerevo le fako io. Allo diovitsika io. Allo diovitsika dia miaraka tsika manao amin'izay. Marina sa tsy marina? Tsika tsy mividividy olona zany. Rehefa ponina Antananarivo dia ponina Antananarivo. Miara-miasa eo tsika, miara-mientana. Marina? Vitatsika io na miaraka tsika. Nanentana ireo mponina teo amin'ny boriboritany fahatelo sy ireo vahoakan'ny 67 hektara ihany koa i Naina Andrian-Tsitohaina mba hifidy ny laharana faha-efatra amin'ny faha-7 amby roapolo novambra ho avy izao.
Mahakasika ny fitombon'ny mponina miakatra eto andrenivohitra indray ny fanadidinina hoentin'ny agence capsule sy Cool TV FM aminao amin'ny ity androany ity. Ny fitombon'ny mponina izay ilaina vahaolana matotra. Henri Flore. Aminao, inona ny voka-dratsy ny fitombon'ny mponina be loatra eto Antananarivo renivohitra. Io no fanontaniana napetraky ny agence capsule niarana tamin'ny Cool TV tamin'ny olom-pirenena 720 taona no miakatra ny 5 hatramin'ny 7 ny volana Novambra lasa teo. Raha ny valin'ny fanadadiana natao, 700 olona nanontaniana no nilaza fa mampitombo ny tsiana azy. Ny raiky amin'ny 300 kosa no nambaly fa tsy maharaka intsony ny lakan-drano misy ka lasa debodrando io Antananarivo. Ary ny 700 no nilaza fa vitsy ny toerana maitso no ny fahamaroany ny trano fonenana etsero, ary ny 200 kosa no nilaza fa manatsara ny endriky ny tanàna. Ny famalina ny filan'ny vahoaka amin'ny faritra maro samihafa no teboka goavana, ahafahana mampiena ny fitombon'ny mponina eto Antananarivo renivohitra io, raha ny fanazavana. Fepetra samihafa, mesure d'accompagnement, anisan'ny voalohany raha tsy tiana ivezivezy aty ny olona aloha dia mazava azy mifodrafotrasa any amin'le toerana samihafa any. Hoe raha misy ohatra hoe hôpitaly tsara be eto dia tokony hisy hôpitaly koa mba mahafaka manaraka ny fentrany any. Raha ohatra ka misy tsena eto izay ahavitany mivarotra amin'ny lafiny économique dia tokony hisy tsena kosa zany ahavitany manao an'izay zavatra mahavelona anazy. Dia tokony atao ihany koa zany ao anatin'ilay izy ny resaka nouvelle technologie, satria ohatra tsy maintsy hanao taratasy izy aty Antananarivo sao dia zavatra afaka atao à distance zany, ka any amin'ilay commune ilay lazaiko hoe efa dafo reo dia afaka manao an'izay zavatra zay zany. Fa tsy adino koa fa ny mesure d'accompagnement sasany ohatra hoe raha tsy tianao be dia be koa ny eto Antananarivo dia tokony misy zany any amin'ireny commune izay lesako reo tokony misy fanohanana manokana ahafahanjareo le olona mijanona any dia velona any. Tafiditra ao anatin'ny velirano ny fanaovan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara tamin'ny vahoaka malagasy, ny fampiroboroboana ny filan'ny vahoaka eny fotony. Ny famahitrana izany izay fototra iray lehibe hampandrosoana ny Madagasikara sy hampihenana ny vahoaka makaty andrenivohitra. Tafapetraka anivon'ny sehatrasa-panjakana 7 ao anatin'ny distrikan'i Maintirano ny cellule anti-corruption natao isana ny ady amin'ny kolikoly eny anivon'ny sampatra raha-panjakana. Fanetena. Mitoy ao amin'ny distrikan'i Maintirano amin'izao fotoana ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly manerana ny faritra Melaky. Ataon'ny Ratsamagaika ny Bianco avao Mahajanga. Ankoatra ny fitetezam-paritra ho fanentanana ny ady amin'ny kolikoly, sehatrasa-panjakana 7 no nametrahana cellule anti-corruption tao amin'ny distrikan'i Maintirano. Ny rosoana avy hatrany ny fampafantarana ny toromarika rehetra ilaina amin'izany tao arian'izay. Sehatrasa-panjakana 7 moa zany no nahavitan'izay teto amin'ny faritra ny Melaka dia nisy ny famorina azy ireo tamin'ity andron'io ity. Navory nampahafantarina ny asany, nampahafantarina azy ireo koa inona ny andraikitra miandry azy ireo amin'ny eo anivon'ny sehatrasa-panjakana izay misy azy ireo. Dia vita zay dia misy ihany koa ny nampahafantarina azy ny resaka tamberina andraikitra, izany hoe ny cellule anti-corruption dia mila manao tatitra ao anivon'ny vahoaka mahakasika ny resaka ezaka ataon'zareo mahakasika ny ady amin'ny kolikoly, inona ny andraikitra izy ireo amin'ny fiainana andavanandro anivon'ny service-panjakana, ary mampahafantara ihany koa hoe inona no raha misy ny olona izay manana fahaseranana ka hiditra monjy n'ilay service misy azy ireo dia inona ny vahaolana izay hoentin'izy ireo. Nahazo tombony tamin'ny fandalovan'ny Ratsamagaika ny Bianco avao Mahajanga ihany koa ny fiarahamonim-pirenena. Ankoatra ny fifampizarana fahalalana manodidina ny fanabeazana olom-pirenena vanina, nisongadina ihany koa ny fanomezana toromarika ny fiarahamonim-pirenena ho fampandraisana anjara azy ireo amin'ny ady amin'ny kolikoly. Izy ireo moa dia sady hisolo tena amin'ny vahoaka ka apita hafatra any amin'izy ireo ary eo indrindra koa ny maha hoe mpanabe azy ireo izay anabe ny vahoaka, ary anisany andraikitra lehibe andrasana amin'izy ireo koa ny atao hoe fanairana na interpellation zany manoloana izay mety olana na trangan-javatra tsy manara-dalàna eny amin'ny fiarahamonina. Tanjon'ny Ratsamagaika ny Bianco avao Mahajanga ny fandraisana anjara mpisehatra rehetra amin'ny fanatsarana ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara, indrindra ny famporisihana ny fitorohana ahafahana mandray fepetra ara-potoana momba ny endrika kolikoly maro eny anivon'ny fiarahamonina. Lafim-baovao hafa kosa indray. Araka ny loharanom-baovao voaray avaony amin'ny Nosy Sainte-Marie, taoriana ny fahitana vonon'olona mahatsiravana andro vitsy tany antoerana izay dia nandeha ny feo
fa lasany lefa tany anaty ala ilaina vandoza androany avoriny vahoaka tao an-tanàna fa hoe araka ny voalazany onjapeo iray any Nosy Sainte Marie fa voasambotra ilaina vandoza ka voatana ao amin'ny braon'ny polisy nisy andian'olona nyroatra nakany ka nitaky ny fitsaram-bahoaka tsy nisy izany olona voasambotra izany anefa tany antoerana ka raikitra ny korotana ka voateriny ity fidanitra ny mpitandron'ny filaminana ny kasa hiakatra any amin'ny ilay onjapeo namoaka ity vaovao tsy marina ity araka izany ireo andian'olona ireo sankina indray ny andraikitra avy hatrany ny préfet any antoerana hotaterina aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao cultivé ihany ny toyan'izay raharaha izay. Ny makasika ireo dingana arana amin'ny fangatana permis de construire no isataratsika ny fantaro ato anatin'ny fampalalam-baovao entina aminao anatin'izay fanadadinina izay makasika ny antota taratasy ilaina lalana izorana izany ny lela vola miasa ao anatin'izany miantarandrena. Miainga amin'ny fakana ny antota taratasy mikasika ny tany toy ny plan officiel sy ny certificat juridique ny dingana voalohany atao rehefa angataka ny fahazon-dalana ny anorina na ny fakana ny permis de construire. Hoentina eo anivon'ny SRAT na ny service régional de l'aménagement du territoire izay sampandray misana ny fananantany ireo antota taratasy ireo akana ny prescription d'urbanisme na ny fepetra ara-panajariana. Eny Ambatomena no akana izany ho any eto Antananarivo. Rehefa azy io dia izay indray no entina eny amin'ny commune. Ankoatra izay maka ny autorisation d'alignement eny amin'ny commune indray ny mpangataka. Ity farany izay mametra ny faritra tsy azo andrenana eo amin'ny tany miankina amin'ny foto-drafitra sampanjakana misy eo, ohatra amin'izany lalamby, canal, arabe sy ny maro hafa. Voafetra rakio amin'ny alalan'ny sary croquis d'alignement voaka ny toerana azo andrenana. Io indray miampy ny prescription d'urbanisme no fototra entin'ilay tompona fanondrenana anamboarana ny plan na ny sary ny foto-drafitra sakasaina tao. Vita ireo rehetra ireo izay vao manao ny fangatana eny anivon'ny commune ny tompon'ny fanondrenana. Manambara orinio ny eo anivon'ny commune na mety na tsy izany miankina amin'ny fanarana ny fepetra rehetra takiana eo aloha. Manomboka eo miankina amin'ny velarany no andanany toy ny antota taratasy. Raha latsaky ny 500 metatra toradro ny totaly ny fanondrenana rehetra tao dia ny commune no mamoaka ny fahazon-dalana anorina. Raha toka 500 metatra toradro ka hatramin'ny 10 metatra toradro kosa izany dia alefa ny commune any amin'ny bureau gouvernorat izay misy azy ary ireto farany no mamoaka ny permis construire. Raha toka mihoatra ny izay kosa ny haben'ny fanondrenana dia alefa ny sampandray ny faritra eny anivon'ny ministerin'ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy izany. Izy ireo amin'ny fotoana io no mamoaka ny fahazon-dalana anorina amin'ny alalan'ny arrêté ary miverina eny anivon'ny commune ireo avy eo. Eo no mandony sarany na ny droit de voirie. Hatreto any Antananarivo 3,000 ariary isaky ny metatra toradro io sarany io. Ankoatra izany ny mety ho sarany fikirakirana antota taratasy hafa. Raha toka manara-dalàna sy manaraka ny fepetra takiana avokoa ny fangatana tao, manodidina ny 5-20 andro ny faharetan'ny dingana ny amin'ny fangatana fahazon-dalana anorina ity. Lafim-baovao hafa kosa indray nitrangana loza mpifamoivoizana indray tetsy amin'ny lalana route digue Somagelle ny tolakandro teo tokony tamin'ny 4 ora. Mpitondra bisikilety iray ny foan'ny fiara tsy mataho-dalana iray ka naratra mafy. Ny fatratra tany amin'ny taxi be araka izany ity fiara 4x4 ity. Fanampanazavana. Tamy avy amin'ny avialy le 4x4 io 4x4 maintimainty io dia le lelana dia tongotra taty aloha dia nirofiny 4x4 dia avy eo le lehilahy nanidina dia forotra roa teto aloha teto dia vaky be mihitsy ty lalohan'le lehilahy ty dia avy eo amin'izay 4x4 io ivily fatratra nandeha nakary io dia ty tômôbila ambotro manjaky ty tsy manam-poninina fa ty nandeha ohatr'izao dia tonga io 4x4 io dia fatratra tany amin'io taxi be anambotro manjaky io dia le lehilahy naratra efa nety zareo ary amin'ny manara-penitra izy efa mifoaka an'le rangaha teo zay vao tazako nitodika satria mipoaka be mihitsy izy le nandona an'le lehilahy teo. Maresaka iraisam-pirenena
tafiakatra enina amin'ny zatony maty vokatry ny fifandonan'ny mpitandro ny filaminana sy ireo vahoaka manohitra ny fiakaran'ny vititsolika any Iran. Manahy ny mety ny toy ny fitokonana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena isan'izany ny Transparency International fanedina. Riant sur la répression par les forces de l'ordre. Mafy ny fifandonana eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka iraniana manoloana ny fitakiana mahakasika ny fiakaran'ny viditsolika. Tafiakatra enina amin'ny zato ny maty hatreto araka ny antotanisa azo avy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Isan'ny manainy mety ho toy ny fitokonana manoloana io ny Transparency International. Namafisina izy ireo fa misy ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ny fifehezana ny fitokonana toy ny fampiasana balle réelle, ny bomba mandatsa-dranomaso sy ny maro hafa. Sarotra ankilan'ny fahazonany rakitsary mazava ny antoerana noho ny fahatapahan'ny internet izay tsy ahafahan'ny mpitokona mandefa sary hoentina naporofona ny zava-misy marina ny antoerana. Sary hafa ankilany no alefa ny fitondram-panjakana matetika amin'ny fahitalavitra anakona ny fitakiana ny antoerana. Misy aza ny fanambarana izay milaza fa ny mpanao fihetsiketsehana no mitarika ny savorovoro ankehitriny. Namoaka fanambarana tamin'ny tambazotra tserasera araka izany ny tompon'andraiki mpanjakana ambony any Iran. Nambarany fa tsy mitondra ny tena etaeta ary tsy araka ny fangatahany vahoaka maro anisany antoerana ny fitokonana amin'izao fotoana. Vokatry ny fiakaran'ny viditsolika raha iverenana ny fitokonana izay nanomboka ny zoma lasa teo. Ny fampiakaram-bidy izay tsy zakany fa efa nividin'ny mponina ao Iran intsony izay voakasiky ny sazy ara-toekarenana nataony États-Unis. Les sanctions économiques américaines. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soafa tsara atao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. Luxor, le plaisir du confort. Nanulchanote ni fampalalambauvau. La 4G Batelma vous a présenté Nivavo.